avao zay tsy izy alao teo zay tsy mamety ary efa misirisiri de takao kitototo fa tsy azo avela am'izao ny raharam-pirenena satria nitolona ny vahoaka nisy fangatahana ny vahoaka nisy fanirina ny vahoaka ary mitady hoavy tsaratsara kokoa ny malagasy aza ataoko toto zany aza ataoko tandrametaka valefaso ny zavatra angatahana amboary aloha ny rafitra hitondranany zay zavatra ifanarahany eo zay aloha ny ilaina zao ahoana ny any akenareo andanina lanitsika zao de fozany 90%. ay miangatsiny amle foza efa tsy fozatsony zareo fa nivalika lasa vorongony zany ireo zany raha pitsy de anao bisoany Mikael daholy de iny koa Mikael président de fa nazo député be debea ho avy ny fividana inenty verina ndray problema malagasy zany io misy tsy malala zany malagasy zany misy tsy malala fireneny zany ny hinanany any sy ny tsezany any de tsy menatra kory ray minitra eo de nivatika tsy manaky an'izany zay tafitety zany ny fanaovana politika aza ampianarina an'izany malagasy fa tsy mety ary zany mahatonga atrotr'izao zany fomba raty zany misy hoe azafady président Mikael raha mitady olanoany anao fa latsako fidiny de tavaolokava maza miaraka amreo enina ambe folo taona reo tsisy tombony azo malagasy naray ary nanteny le président nanay miteny teo zay angatanay anao tsy mitady omeo any kaisara zay any kaisara satria nitavita de nanampy anao nitavita de sanitsoro fa nanome vola ny fitondram-panjakana io alao azava-lesaka zao zay vo miteny am'izany satria tsambosamborony zay de gaga zahay nanome volan'io ary tsy vola kely avoa io gazety zahay nanome vahoakan'io vahoaka natanina rivotsy tompo tsy foroana tao daholo ny foko rehetra avy avoa io gazety ka omeo any kaisara zay any kaisara tsy mitady loatra an'izany zay ary tsy mila misolena zay nampitomany amenan'izany fa meo anay zay anjara anay tavita tondranay fanavotana any Madagasikara fa zay mila mampandroso ny firenena amin'ny tokony ho izy ny olana be dia be tsy vitany mbo amboarina kely izy de nomeny rapoto ato de nomeny rabialo de nomination mbola tsy mandeha am'izy loha fa ny olana fototra sosialy ekonomika mila vahany ny mpanao politika zay tsy maintsy mpanao politika ny mahitany hoe zao ny akapobe misy zavatra zao ny novanany raha ndeo ane tomasiny anao tsy maintsy ny sofera manana permis mitondra zobebile fa tsy ety sofera riarinarino andeo ahita hoe zao no atao tsy misy an'izany firenena fa fanabatona malagasy de samy foana dimy tsy marina zany mpanao politika ny technicien zany tsy milazo hoe mpanao politika tsy technicien fa rehefa manao politika de niakapobe ny fiainam-bahoaka no jerena zay no izy zay de dava ka mangataka an'le fireneny zay am'izao fotoana zao tsy tongatonga foana teo anao ary anao nge tsy mibofidy alao azafa tsy mibofidy ane anao hoe mare am'teny izy mamy télévision tasanyany tsy maniny samborinday ariahy zay foana zany ny atao de rapitsy de talata de larabi de lakary izy samborina ndray arahy tiako volanina am'izany tiako tenenina am'izany ambarako anao am'izany tsotra maninona ny tsy tia mandeha makany amin'ny tsara le malagasy matonga tsy nakany amin'ny fifidiana antsika nanao an'io nitady mafy an'le zavatra makany amin'ny tsara le malagasy tady fampandrosoana le malagasy tady fanovana ny fiainany le malagasy fa raha zay mitondreo de mitaingina 4 dolo mariny zany président iveleny zay mamaky hitaingina V8 misy ao fa hitako zany fa V8 daholo mamaky kaky anao nefa le firenena mahandro marina anao président raha tonga tsika mety ho tenenina andeo angamba mandeha 4 dolo fa de mety tsy mbola miova ny foto-kevitra ijoroany vovonina tafita ho nambarany pasteur Edouard Tsarame
dia ny fanorenana ifotony irosoana makany amin'ny Repoblika Fahadimy. Nambarany ihany koa fa miadana loatra ny fanovana izay misy eto Madagasikara. Mazava zany le foto-kevitra ny tafita ho reni-tany ho ren-danitra. Voalohany dia ny fanorenana ifotony. Zany fanorenana ifotony zany tsy voa hoe anandroany no nivoizana an'izay fa efa hatry ela isika eto amin'ity firenena ity no naniry hiatongavantsika amin'izay fanorenana ifotony izay. Fa isaorana koa Andriamanitra izay nanome antsika an'izao fitondrana vaovao izao, izay lalana hatongavantsika hanatanterantsika an'izany fanorenana ifotony izay ka milazany tafita androany fa ilaina ny fametrantsika ny tena rafitra vaovao mba handehanantsika hiresahantsika an'izany fanorenana ifotony izany. Tsy hoe ny fanorenana ifotony tip-top ka ny zavatra teo aloha ihany no averina eto, fa tena andravantsika tanteraka ireo rafitra izay noentiny Repoblika Fahefatra ka iomanantsika handeha makany amin'ny Repoblika Fahadimy, Repoblika vaovao, Repoblika izay mifanaraka amin'ny fotom-pisainana malagasy, Repoblika mamaly ny etaetan'ny malagasy, Repoblika miala amin'ilay fanjanahana nisy hatramin'izay. Zay ny foto-kevitra tiany tafita voizina. Araka izany dia tsy mitsahatra mampatsiahy ny fanjakana ny vovonina tafita ny amin'ny fandravana ireo androm-panjakana rehetra hidirana amin'ny tetezamita. Eo ihany koa ny fanalana ireo mpiara-miasa rehetra izay niaradia tamin'ny fitondrana teo aloha. Ny amin'izao fotoana zao io dia mbola eo daholo satria nisy fitakiana napetratsika, miala Erazuela, miala miaraka amin'ny 4e Repoblika, miala miaraka amin'ny forongony rehetra. Ka raha mbola mahita forongony mipetrapetraka eo zay dia tsy misahatra ny tafita hiteny mitovy amin'izay le miteny androany. Raha tsy ravana ny androm-panjakana misy dia ny dikan'izany manohy le Repoblika Fahefatra ne. Dikany ravana ireo dia manao tetezamita isika ho any amin'ilay Repoblika Fahadimy. Repoblika Fahadimy rehefa voalamina tsara daholy le zavatra tiatsika hovana dia ao ny rafitra. Dia tsika moa zany amin'ny ankapobeny manao dia hoe ao ny rafitra, ao ny olona, ao ny fahaiza manao, ao ny toe-saina. Matateraka an'izany rehetrarehetra zany zay mametraka an'le Repoblika vaovao. Zay le fanorenana ifotony tadiavin'ny tafita zany zay. Ka raha mbola tsy zay dia mbola tsy zay nge mahatonga hoe apetraka aloha ny rafitra dia zay vao mikaondoha. Totosan'ny sabotsy lasa teo moa ny fampiarabana hatratra ny taona 2024 natao ny vovonina tafita manerana ny nosy. Tafita manerana ny nosy. Tafita manerana ny nosy.